ny fandaharana ny nahandro rehetra chef-ny miaraka amin'ny ataoko hoe futur chef Mikael tsy manina satria efa fandroana zao izy niaraka tamintsika teto amin'ity fandaharana ity. Tiany mafy loatra zany mahandro ary tiany ihany koa no lasa chef dia tena tohana CFP Ni tanteraka zany izany olona mavitrika toy izany. Eny re tsy manina efa ataoko hoe chef amin'izay satria efa deuxième tournagentsika androany. Inona indray chef ny zavatra ho ataonao anatin'ity recette omentsika ny mpijery amin'ity andro ity? Ya miarahaba antsika jiaby mpanaraka ny fandaharana ny nahandro. Dia miarahaba indrindrandrindra antsika manaraka ny page Facebook ny nahandro. Dia ny recette antsika niany zegny pain farci. Somary agnano goûter hely zegny antsika niany zegny amin'izegny pain farci zegny. Dia ny raha ampiasaintsika agnatin'izegny ampiasa antsika ovy na pomme de terre, dia ampiasa antsika ny atody, dia misy koa zegny ny totokena, ny tongolo, poivron, dia ampiasa ihany koa antsika fromage, dia tsy adino koa zegny ny mofo amin'ny maha pain farci azy zegny. Tsara be zany le goûter antsika androany chef somary miavaka kely zegny somary miavaka izay mihitsy nitandrontsika eto amin'ilay fandaharana hoe mba hanome zavatra efa voan'olona fa tsy hoe mofo dibera foana. Eny ary atombohy azy. Ya, ho raisitsika zegny ny poivron dia tetehantsika zegny izy ity. Vakitsika aloha. Mariana aloha fa sady fandaharana ihany izy no fampifanana ka raha misy ny zavatra hoe mety ho azo hifanampiana. Za tsy miteny hoe tsy mety fa hifanampiana aminy dia afaka toro avy hatrany eto ilay fampifanana momba ny pâtisserie cuisine izay atolotry CFP Ni. Esoritsika zegny ny voan'ilay poivron somary masikasika manko izy izay eo. Tetehantsika ny poivron zay. Tiana kely fotsiny ara chef zao le izy hoe épépiner le poivron. Ty zany mbola misy an'io fotsikely io ao anatiny dia fomba fangalana anazy afaka fisahantsika zany izy fisahantsika tsara ohatra zao dia iny izy alanao ohatra zao. Dia amin'izay zany ninonina taillage na fanapatapahanao ataonao amin'io dia efa madio izy zay. Dia alantsika kely ihany koa zany izay hita fa manaratsiratsy endrika anazy. Izay ianao vao manomboka maloy. Iny zany zao tonga dia mampiatra ianao tsindriana tsara izy. Dia tsindriana tsara izy dia atao ohatra zao safona ohatra zao. Dia tanana afaka misabaka hita ohatra zao ny ratsany. Bravo! Izay zany no antsika ny mpijery rehetra ohatr'izay zany ny fikarakarana ny poivron. Toy izao amin'izay tetehana amin'izay le poivron. Efa hainao ve zany zao tetika ataonao zao? Mbola tsy haiko. Zao no atao hoe tetehana en julienne zany ilay poivron. En julienne. Julienne zany somary tetika lavalava, ohatrany hoe lasary carotte regny julienne daholo zany. Lavalava madinidinika. Ya, tonontonony ohatran'ireny lasary carotte regny. Pitsika anankiray ihany koa izy fa somary magname tsiro zegny ny poivron dia ataontsika maromaro. Mety na amin'ny zaza madinika aza le recettenao? Mety tsara. Satria tsy masika le poivron. Tsy masika fa efa nalantsika ny voan'le poivron. Ary mora mahailesona be izy tonga dia atao mahitsy foana le antso fa tsy alana tsirairay dia azo daholo izy rehetra. Tsindriana kely mihitsy alana tsara foana. Toy izy atsika ho tetehantsika ny julienne ihany koa zany le somary
asitrika kely zany io dia reto no alapahanao anazy ohatr'izao zany dia amin'izay zany sady tsy voatapaka ny hoanao no misy gidany ratsana ty le izy dia rehefa mizatra farany dia le tak fa zay zany le paoziny izy dia tia kibe tanany ty zany mikisaka fahanao mikisaka kisaka kely zay so izy fa efa manana an'le endrika hoe manahoana zany tetetika ny sakafo zany zay vita mitetika poivron-tsika dia hoalaintsika ndraiky zegny tongolo anankiray fogna ampiasaintsika amin'ny tongolo eto tika matoka dia atoroko dia amin'izay ianao tsy hoe avy eto tapahana le izy dia tsy alefako any aminao le gaz fa lasa mitomany ianao fa tsy maninona lefantsika ny alohany fa tsisy olona rehefa nitapahana iny dia nataoko tato dia tapahako ndraiky koa ty avy eo dia alefako any le gaz mampitomany iny vita zay dia alana ny kosy anankiray mihitsiny kosy anankiray rehefa zay ianao vao manohy dia rehefa mitournazy manaraka efa tsy manoro an'intsony fa sura fa hainao tsara dia somary hotetehitsika madinidinika zany le tongolo coupé en morceau zany coupé en morceau ny oignon atao morceau zany izy fa tsy madinidinika moa zany morceau madinidinika petit morceau dia zay ny anatanako atsika amin'ny mpijery mbola raha maniry ianao te hiaraka amiko anao tournazy ohatr'izao mahatonga ny olona anankiray anana tanjona hotody ny tanjony dia sady fanentanana eto amin'ilay fandarana koa vita dia hosautetsika amin'ny menaka kely ny izy ty zegny miaraka amin'ny totokena hovelomitsika zegny ny afo ratsika menaka kelikely fogna zegny agnatin'ny ato zegny mba hanamasika zegny ny totokena sy ny poivron ary ny tongolo ina zany ny arotsaka atsika aloha arotsikatsika zegny ny tongolo aloha dia alefatsika ny poivron dia manaraka anazy koa zegny ny totokena atao farany ara le afo raha isautétsika atao farany ozy izy le afo atao an'le mamay zany satria raha misauté zany dia tokony aheny feo foana tsika azonao le izy rehefa vao manomboka ny afantaranao hoe mafana io manomboka misy fumé kely ohatrany somary manetroka zay zao efa manomboka mitady afana izy zay matoa misy an'izay fumé kely zay dia zay ianao mandrotsaka ny tongolo mety hoe ny planchette fa tsy maninona zay ianareo tsara zay somary maneno zay zay ny atao hoe misauté tsara rasitsika ny sotro be azo amin'izay sady tsy may no tsy manimba le fitaovana fandrahoantsika zay somary mila tandremana zay fa lasa miraikitra izy fa arotsaka magnaraka zegny poivron arotsaka ny poivron misy antony manokana sa zay misy le façon-anao tokony tsy dia misy antony manokana fogna fa le itondrakatsika n'le recette androany mety tsara famoronana moa zany ny sakafo dia azo atao foana afaka arahana tsara zany étape entin'ny chef Michael zany fa somary ataotsika masamasaka kely zegny ty poivron ty zany hoe zany masamasaka kely zany efa tsy croustillant tsony izy efa tsy croquant tsony izy zany hoe tsy mikarepoka tsony izy zany fa efa malemy izy rehefa hoanitsika saromana kely angamba raha saromana kely indray zany izy saromana kely izy dia efa tampotra zany zay ny sauté anazy zay satria lasa malemy ny zavatra ilayntsika fa le voalohany iny zany le sauté inandray manaraka mandra-piandry an'izay horaisitsika angamba le mofo raisina mofo tsika ny mofo diovintsika kely ny planchette
tapatapahantsika zegny koa ny mofo. Dia atao amin'ny antonontonony zegny ny abezan'ilay mofo tapatapahantsika zegny. Ohatrany hoe zany anjaran'olo raiky. Ya. Efa zaraigny isak'olo zegny. Ary ataovy mitovitovy sao dia misy mitsiritriritra hoe ny anahy ngeda be. Raha azoko tsara zany ty recette-nao ty dia pour 6 personnes. Fa le tapany kely any amin'ny sisiny zany mba goûter amin'ny mpahandro. Ya, nazy toy izao zany tsika. Igny zegny le mofo azontsika efa lena be amin'ny toy an'izay. Rehefa vitatsika zegny izy ho alantsika ny atin'ilay mofo. Inona ny atin'ilay mofo fiteny amin'ny teny frantsay? Mi. Zay antsika mianatra le terme culinaire foana. Mie de pain zao ty na mi na ny nofony ao anatiny. Zay. Angalako fourchette zegny agnalantsika an'ilay atin'ny mofo. Fourchette nangalany an'ilay atin'ilay mofo. Tsy ilay atiny jiaby fa ilay ampovoany any. Le ampovoany ao fa le tanjonantsika zegny mba ampamisy lavaka ao anatin'ny mofo. Hoe mba misy loaka fa atsika magnisy an'ilay farsa rehefa avy. Sy ampijerintsika raha hoe ino le lavaka e? Ohatran'izy. Ataontsika karahan'izegny izy jiabijiaby. Ataotrizay daholo e. Ianao tokony fa mandeha fotoana. Tsy maninona, afaka arahako ndraiky koa zay anazy fa tsy voatery hoe zay anahy foana satria araka le teneniko teo hoe famoronana daholo ny fanaovana sakafo dia zao zany mba hanala an'le miana pain amin'ny fourchette. Fa rehefa mividy mofo zegny atsika somary ataova lefa mahiankiagna zegny ny hodiny mba ampamoramora agnalantsika ny haty. Zegny na le mofo tarafaraka ilay fivolagnan'olo regny zegny tsy mety fô. Fa ny tanjonantsika hoe ahafahantsika magnala le atin'ilay mofo. Ato zany tsika mitady teknika fanalana anazy hainga anaty fa mahita foana tsika. Amin'ny maha-pain farci azy zegny tsy ariantsika zegny ny hodin'ilay mofo fa mbola ho ampiasaintsika fangaro le anatiny. Le anatiny avy akeo. Potipotehana. Zao zany potipotehantsika zany ilay aty mofo na le miana pain. Miana pain. Mie de pain. Zao zany. Izy ianareo zany efa misy lavaka daholo ao anatiny. Verenantsika amin'izay ndeha ambasatsika kely aloha ty. Ya, miandry kely fotsiny izy fa tsy maninona. Izy aloha zay sao dia voasana aloha ny ovy mandefa masaka. Sa zay fa manomboka. Atao anandray ny ovy. Ty zao tsy maninona ataontsika eto izy aloha. Atao anandray ny ovy. Divintsika kely koa aloha zegny ny plancette. Tsika mila madio foana zegny ny plancette. Dia ny ovy zegny alantsika ny hodiny. Voasana. Voasana. Lasa pelé indray le ovy eto satria manongotra. Teo tsika tamin'izy manta épluché. Fa zao indray izy jerenao ke voasana. Lasa ohatra mamofy akondro. Sakafo misy aminaty fa somary mafimafy. mbola mafy kely. Azo ampiasaina daholo zay azo ampiasaina ka. Fa raha ohatra izy ka mora miala dia zay le ataontsika hoe pelé indray zany ilay hodiny kely iny. Atao ino ty rehefa avy eo? Potsipotserintsika zegny ty bakeo rehefa vao. Zany potsipotserina zany purée indray. Atao pomme de terre purée. Rehefa afaka tsara ny hodiny dia zay. Ataontsika anaty vilia zany izy raha azoko tsara.
purée zany ahoana zao fanaovana zany purée zany? Akatsika fourchette aloha izy dia popotserintsika amin'ny fourchette. Sarana fourchette, io zany fourchettenao. Lasitsika zao. Manao tsika pomme de terre purée. Pomme de Na terre. purée de pomme de terre. Pitiriny izy aloha amin'ny saosany anankiray dia ivirinana indray izy amin'ny saosany ilany. Ao indray izy avadika ohatra. Pomme de terre zany mora purena kely. Fa masaka zegny le poivron dia ataontsika arotsikatsika magnaraka koa zegny ny tosikena. Dia ina indray zany toy andreva avy eo? Fa avy eo zegny atsika ny atody zao mbola ho voasantsika. Ay, Mbola ho voasana. izy ty zany efa to dia efa nandrahoana. Fa masaka ny atody Œuf dur ty. io. Dia ho voasantsika zany izy ka rehefa mafy azy tsika fa avy natao tao anaty rano mangatsiaka ty rehefa masaka dia mipotipotirintsika ohatra izao. Rehefa vakivaky ohatran'iny izy dia nalana amin'izay ilay hodiny. Zay zany izy mora kokoa zany amin'ny manala anazy. Rehefa manomboka ho masaka ny tosikena-tsika dia ho asiantsika sira. Siratsika? Tsy adino mihitsy ilay sira fa sao dia tsisy tsiro. Ataontsika kelikely foana ilay sira asiantsika. Iny koa zao ilay jambe d'œuf, atody œuf dur fa efa vita. Kapokapohana ohatra izao izy rehefa vakivaky tsara manodidina izy dia izay tsika vao manongotra kely. Vita izay ny œuf dur-tsika. Vita sisa dia ho masaka koa zegny ny tosikena-tsika sy ny poivron ato amin'ny lapoalitsika ty zegny. Dia manaraka indray zay ho afangarontsika agnatin'ny bol ty zegny ilay izy rehetrarehetra amin'izao. Dia ny ilay ato-mofo takeny ny purée de pomme de terre. Sarasaratsika tsara izy aloha dia mbola tsy miditra ry dia atao akoho iny. Tena tsiro izy zany Afangaro tsara ato zegny izy rehetrarehetra. Mahazo asiana épice izay zavatra tian'ilay olona fa arakaraka ilay fihinana foana. Zay foana zany rehefa manao sakafotsika. Efa ampy. Fa ampy tsara. Dia ao dia nafangaro tsara izy zany izay Dia antsika mampiasa ny le fromage, misy afangarontsika atao agnatin'le farce zegny ny fromage dia misy mampiasantsika amin'ity ambonin'le mofo. Sarafika kely le anankiroa le fromage dia horapeko akato aloha. Tena matsiro Tena namorona ianao namorona an'ity recette ity. Le vidiny nefa mba eo ihany mety zaka amin'ny be sy ny maro ihany fa tsy tena hoe lafo.
mahazo ovaina trondro ve le potikena? Mety zay afaka na ohatra hoe ataontsika hoe nofon'akoho dia ny atody ihany koa raha ampiantsika agnatin'ilay farsa zay. Tena tsara raha ampiana koa ny atody dia mahazo tsiro tena tsara mihitsy zany le sakafontsika. Tsara e! Tsara be. Namorona mihitsy ty chef Michael ty. Rovina zany fandrinao hoe tena lasa chef, andeha irery ohatrany chef Ni ianao? Efa mbola ampiagna aloha straight efa. Tena mbola mila manofana tsara. Zany tianao anoizana zany fanofanananao zany? Ato amin'ny CFP Ni ihany. Satria ato zegny misy mpitarika anazy zegny ato, isoragna sady zegny chef Ni manome toromarika sy ny fampiofanagna isan-karazany fa tegna mahafinaritra be miaraka aminanjy. Mazotoa foana raha fa hotodinao zany. Zay? Toyany? Ho atao farsa amin'izay zany? Ho atao farsa amin'izay. Ny atao hoe farsa zany dia zavatra anankiray asesika. Ao. Mba tsika sinao miaraka ihany fa ohatra mandeha be fotoana. Ho atsofokontsika ao anatiny ao izy dia atosika tsara. Atositosika kely izy mba hirekitra tsara ao anatin'ilay mofo zegny. Mety zao zay hoe ao ambonin'ilay planchette izy dia midona amin'ilay planchette any ambany any izy avy eo. Dia samby mahazo daholo. Tegna matsiro be goûter-tsika ty niany. Tegna matsiro. Ty ankizy mihitsy ty fa sivy mamerina an'ity daholo maman rehetrarehetra ny trano any. Goûter amin'ny mercredi. Dia rehefa tsy mianatra reny ny mpianatra. Ary tena efa voalanjalanjanao tsara mihitsy le ingrédient ampiasaina. Tsy maintsy atao zegny le fandanjalanjana zegny mba ampatsaratsara anazy. Sao dia misy tsy ampy ake ndraiky zegny izy atao. Tena ampy ho an'ilay mofo anankiray. Eo ary mandra-panaovana ho an'ity arany dia ho atoroko ilay lafaoro satria efa ho afenaitsika. Ny lafaorontsika zany ho ataontsika 180 degré ny andrahoanan'izy ity ka ho ahodintsika amin'ny 180 bouton. Ahodintsika zany eo amin'ny 180 bouton dia afo ambony ambany ihany koa ny ampiasaintsika. Velomina sady zany ny lafaoro mba hahatonga anazy hafana meloa zany hoe tsara kokoa zany hoe zay mafana meloa zay ny afo. Fanafanaiko izy zay inandray ny toyany. Dia ho rarahantsika fromage kely zegny ambonin'ity le mofo efa misy farsa ty zany. Apetraka eo ambony le ambony any zany satria rehefa hiprésenter anazy tsika rehefa avy eo dia tonga dia bataina ohatr'izao ihany izy. Azoko ny tanjona tianao nanasivana an'ilay fromage tany anatiny amin'izay somary mitambatra ihany koa ny manome tsiro le ao anatiny rehefa tratry ny hafanana ary rehefa mitsonika ny fromage dia lasa secret ny ao anatin'ilay izy inona ty mofo ty kay mofo miavaka pain farci. Voilà, tsika raha ny plaque-na four électrique izy ity dia ho raisina tsirairay. Atao ohatr'izao asiana elanelany dia amin'izay mba mahazo hafanana tsara le ambiny. Tsara zany. Atsofotsika ao firy minitra eo? Izy raha be minitra. Eny ary,
Zay ny mandra-piandrintsika an'io dia isandry kelytsika ao anatin'ny fandaharana publicité CFP Ni fa misy vaovao tsara be. Arao ara ny fandaharana. Falmaraba vahoaka ny Toamasina rehetrarehetra, CFP Ni dia nolotra formation lehibe ho an'ny mponina eto Toamasina. Formation en pâtisserie izy io izay ahafahana mianatra pâtisserie amin'ny programme feno dia feno, ahafahana manao fanadinana ara-panjakana ary azahoana certificat ara-panjakana. Ho atao amin'ny sarany mirary dia mirary satria 10,000 ariary fotsiny isaky ny mianatra. Indray mandeha isan-kerinandro no anaovantsika an'izany fiofanana izany ka imbalo mianatra dia vita. Izany hoe 10,000 ariary isaky ny mianatra, indray mandeha isan-kerinandro ary imbalo mianatra. Marihana aloha fa ao anatin'ny séance anankiray dia tsy hoe zavatra iray ny anarany. Omeko ohatra fotsiny ianao hoe ao anatin'ny formation indray mandeha mianatra dia ahita ianao pain au raisin, pain au choco, croissant, pâte à choux, éclair, sine. Izany zavatra fito indray miteneniko izany ho hita ao anatin'ny formation anankiray, izay izany no mitentina 2,000 ariary na 10,000 ariary. Mazava aminao ve zay? Ny zavatra tiako hatongavana dia izao, mba ahafantaranao ny toerana ianaranao satria CFP Ni dia misy anankitelo, mba ahafantaranao ny fotoana mampety anao ary mba ahafantaranao ihany koa ny andro ianaranao dia tongava mamonjy ny porte ouverte izay karakarain'ny CFP Ni. Porte ouverte na varavarana misokatra, fampafantarana amin'ny olona rehetra fa ao ny ahitana an'ilay programme, ny toerana, ny fotoana anaovana an'ilay formation lehibe. Kotongava tsy akifidy na zaza na tanora na olo-dehibe fa afaka manao an'izany formation izany daholo. Ao anatin'ny faraparan'ny volana février sy ny volana mars iray manontolo izany no amitatsika an'izany programme izany ka ho feno dia feno ny formation izay azonareo. Kotongava maro amin'ny 18 février sabotsy amin'ny 2 no fotoanantsika aty amin'ny CFP Ni Anjoma akaiky ny Albarakata eo akaiky ny 4 chemin longo. Raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka mandalo aty amin'ny CFP Ni izay hitanao rehetra na koa miantso ny laharana 034 74 263 59. Mino zay fa ohatrany efa manitra be ilay izy andao jerevantsika eo aloha. Efa tena manitra tsara. Ia, bozataitsika. Somary izy ity e. Toy izao zany ilay zavatra vita. Io apetraka eto fotsiny dia ianao manao présentation avy eo. Elana tsia. Mbola mamay be mihitsy izy io efa mitsonika ny fromage. Efa mitsonika izao ny fromagentsika. Somary atao ohatr'izao ny angony. Fomba hiprésentena anazy satria moa izy dia nampianarina mihitsy ny hoe zay. Zay mba mivevilia rehefa za koa raha mba hanao présentation anankiray mba fanampiny. Izy zany tiany aseho amin'ilay mpihinana zany hoe ohatr'izay izy. Azo atao ihany koa eritreritra moa tsy izy tsy mety aty hoe andramantsika tapahana. Tariboka tsara. Sady hijerevantsika ilay ao anaty koa e. Zao. Tambatra le nofony satria misy an'ilay fromage nataonao. Zay ty moa zany ilay ataonao ohatr'izao ny style-ny anankiray. Ty ohatr'izao dia ohatr'n'io zany. Eny zay indray ny fandarantsika ary.
tenenao amin'ny fihinanary le afatra kely? Afatra ho antsika jiaby mpijery mazotoa magnaraka ny fandaharana ny nahandro ato amin'ny radio télé Sisel. Dia azadigny koa magnaraka ny page Facebook ny nahandro fa ahitanao fandaharana maro dia maro zegny akao. Ary izy koa anao zegny mba te handray anjara karaha zaka ety mivantana amin'ny fahitalavitra karaha ty, mandraisa anjara amin'ny lalao atao amin'ny page Facebook ny nahandro. Raha ianao ny voasarika dia ho tsara ventana anao miaraka amin'ny chef-ny magnano le fandaharana mitondra le recette-nao aty amin'ny ny nahandro. Sasarandrana kely kely. Rehetra tsara. Karepoka tsara. Manitra fromage be ataovy ny goûter ry maman isany tongava aty amin'ny CFP Ni koa mianatra arao ny publicité kely CFP Ni fa misy zava-baovao be amin'ny faraparan'ny février sy ny volana mars ray manontolo amin'ny manaraka indray. Hello.